Ambassadeur-n'ny Joshua no mandroso indray tokatrantsika ny amin'izao izao. Mitondra ny fampianarana larana faharoa ambin'ny folo. Izay hoe avy any amin'ny devoly ny rafitra monoteisme. Izany no resatsika indray androany. Mbola avy any amin'ny devoly ihany koa zany. Aventsika indray zany ny ten'Andriamanitra aloha fa misy teny mena dia aoriana izay tsika hivavaka fa mba mepika ny alohan'ny vavatsika ity teny ity hoe patady dy mihitsy ity ten'Andriamanitra ity aloha hoe Jaona voalohany mialohan'ny vavatsika dia petakitsika mihitsy ity no mbo tonga sainareo hoe mba jereo tsara nge ny zahatra mahazo Jaona faharoa andiny fahasivy. Io zany apetakitsika dia hivavakatsika amin'ny fiarahantsika eto indray efa kio nge ty Jaona faharoa andiny fahasivy zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Joshua dia tsy manana an'Andriamanitra fa zay mitoetra amin'ny fampianarana ihany dia izy no manana sy zanaka. Zay no entintsika rehetra mieritreritra dia nataontsika aloha hivavaka amin'ny tantara vavy Joshua hanamarina ny teny hanaporofo ny hatsarana dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokatrano rehetra tena ka ny ambassadeur-n'ny Joshua Ziadia no mandroso atokatrantsika ny amin'izao fotoana izao. Ny fampianarana moa zany dia hoe avy any amin'ny devoly mihitsy hoe rafitra monoteisme io ary izay rehetra monoteista rehetra zany moa dia tena ho any amin'ny fahavereza ty zay le nivaketsika teo hoe na izany izy mitarika fa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Joshua dia tsisy Andriamanitra ary ny ahafantarana fa tsisy Andriamanitra ao mpanoty izy rehetra rehetra ao ary mpitandrana didifolo. Ny atao hoe monoteisme indray zany ahoana indray ary ahoana ny ilazana fa tena avy any amin'ny devoly koa rafitra anankiray io satria ny anazy indray hono dia izao araka ny vaninandro noho le izy mentsika indray ny sary sary mantsy ny tena mitondra betsaka an'ilay zavatra zany. Io amin'ny efa voarantsika sary ty raha sy diso aleotsika aka ny sary any ity aloha dia rehefa tsika any amin'ny arsiva tsika any ty mba hamora ny fanazavana ka tsy verina sary matetika tsika rehefa avy eo fa misy ka misy io leo raha sotsika efa misy io miteny mihitsy ny ady efa misy le izy dia hijerevantsika ary hoe ahoana ny fipetraka le any zareo monoteisme zany. Ny eny zareo indray dia tahaka an'izao ny eny zareo arakaraka le vaninandro le izy tamin'ny voalohany iny raha mbola tsy tombo ny ilay zanak'Andriamanitra mbola tsy naka ty zany dia ny anazy zany tena ny ray any no egalina ny zanaka egalina ny fanahy masina FM le fanahy masina zay io ihany ny zareo zany karakaraka ny vaninandro ao izy io dia ity ray ty one tonga dia ty nanao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny testamenta taloha ny domaine dia ny ray ho ny tao tamin'io fotoana io dia ny zanakandray hony ao amin'ny vaninandro natongavany Joshua amin'ny testamenta vaovao indray testamenta vaovao. Dia ny fanahy masina kosany ny tahorinany Joshua rehetrarehetra zany tako eto ambany eto ny azy tahorinany Joshua zany hoe rehefa lasa zany Joshua kanetsika moa Joshua dia apetraka Joshua fa ny zareo moa Jesosy ny tena marina fa fampianarana ny demonia aleo misy ataontsika hoe Jesosy satria Jesosy nataony zareo taorian'ilay zanak'Andriamanitra fotsiny zany taorian'ilay zanaka zay zany hoe eto zany dia nampitoviany zareo indray ny ray egalina zanaka egalina fanahy masina. Hitantsika tsara nefa tamin'ilay fampianarana teo fa tena samy hafa mihitsy ny ray sy ny zanaka satria ny ray dia naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina noho izany tsy mety hitovy mihitsy iny reo zay no demontretsika kanefa tsika andeo jereva ny ray sy ny zanaka ty moa zany dia somary fohy kely ty fampianarana ty fa tsy lava ary mety ho lava ihany nefa fa arakaraka an'izay misy eo. Ny zavatra misy zany dia izao tena fampianarana tena tsy izy mihitsy ny ty satria rehefa nazavaina ny fanazavana tamin'ireto olona reto dia nilazainy ty sary ty fa io izy ilay voalaza rekatra amin'ny bokin'ny apokalipsy trany dia ho any amin'ny bokin'ny apokalipsy tsika dia ty zanaka ty hony araka ny fampianarana zareo tsika aloha hiverina kely maro sarera aiza moa misy le izy
amotsy ato tsy mbola misy sary be dia be ato ngamo io rehetra tena itirery ny sary ao zany de aleo avetsikely izy aleo zany averina noratra mihitsy zany e ty aloha ataontsika sary anankiray a de hoe am'zareo iny a ity ray teo rehefa tonga tany aleo raiko sary ty aloha de aloha iverinako io zany le fampianaran' zareo a hoe ny lefako miadana mihitsy fa tsy mainka atsika fa tsisy mamaika atsika ko eo fanao sary anankiray mihitsy iny a zareo iny tavelany iny asoritsika zany iny aloha zao ny zareo monoteisma ataontsika sary de azy zareo tsara izy le ataontsika verina foana zany ny sary ny ray ihany ony a no egale zanaka zao zany izy izy za fiandrena dada iava io de jereo nge ty hevitra mpitolo be ty hoeninareo nge ty ty zany le dada iava io ataontsika sary de azonareo tsara mihitsy ny izy iny na te monoteisma izao de ty moa zany ataontsika hoe mitazona boky izy zany efa aveo de le zanaka am'izay eto a tazona le ina moa tazona le boky ataontsika maintsomaintso ny boky eto de zanaka mitazona le boky zany zao de zao ny ataon'le monoteisme hoe satria mantsy eo efa any amy lanitra ny lanitra ty sary ty aloha so ataontsika hoe ciel des cieux io a ciel des cieux anefa any amy lanitra lanitra zany ty histoire ty fa any amy ciel des cieux de am'zareo monoteisme hony a de rehefa nakany amy lanitra lanitra io zanaka io a de miseho amy maha olona anazy zay mihitsy le firazany zareo fa io dadan'io ihany io io a ty andriamanitra ray ty ihany io fa satria andriamanitra io ray ihany fa miseho amy maha olona sorataketo mihitsy zay teny zay hoe miseho zany no mba ianara zareo amin'ny maha olona ony maha olona zay ka raha miseho amy maha olona anazy izy a de mba mitombona ve zany sary zany satria ary ny olona ao anatin'ny monoteisme de mazava efa tena mitandrina didi folo ihany koa izy mbola ao anatin'le hoe Deutéronomia toko faharoapolo andininy fahatelo Deutéronomia 23 zany système zany zany de mbola anatin'ny didi folo a satria le didi folo miteny hoe aza man'andriamanitra fa tsy zarery ihany a miaraka ny Deutéronomia 23 ray exodosy a toko faharoapolo a andininy fahatelo apetrakatsika tsara araka ny exodosy 23 zany a de mipetraka mihitsy ny zany ony fa tandrana didi folo izy noho ny amin'io sary io satria maninony manery foana izy fa tsy maintsy anakaka foana andriamanitra de vokatsy le exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo zany nosy ataontsika tsara ty fa diso le soratra exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo tsara nga mande whatsapp eo akisaka le amy droite edy de tsy voakasika le toko sy andininy ndraiky izy le akisaka kely eo de raha amin'izy zao hevitra zao zany a de milaza zany zareo fa hoe anankiray foana andriamanitra fa raha ity olona ny seho ty ono zay tany amy lanitry ny lanitra de amy maha olona anazy io fa andriamanitra ihany io ray foana ho zany io andriamanitra io ny tianjareo apetraka de apetraka tsikakely tsara moa zany zay teny zay hoe am'jareo zany a ray io andriamanitra io a fa miseho amin'ny endriny samihafa fotsiny a de ty moa zany tsika tsy miditra am'le fanamasina satria ato raha de fa manana problème hoe ray foana hoany io andriamanitra hony de ray ihany zay am'andriamanitra ray anazy a de izy ihany no nidina taty rehefa tamy voalohany a de iny zanakiny ihany no ny ray ihany koa rehefa aveo a de iny zanakiny ihany koa no ny fanahy masina rehefa aveo a de zany hoe ny fanahy masina ihany ny egala ny ray tena zava-doza mihitsy satria mandika an'le lalàna nampianarantsika tao amin'ny fampianarana larana
fa 150 iny tena nandika mihitsy ny an'le fampianarana larana fa 150 mihitsy nle izy zay milaza fa ny ray dia naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina ka nahoana moa zany no hitovy izy ireo de efa lalana tsy marina mihitsy fa ity resaka any amin'ny hoe rehefa tany amin'ny lanitsy nylandra ty dia lazaina fa hoe anankiray ihany io satria amin'ny mahaolana azy no nisehony teo satria hitantsika mihitsy fa tena olona io zanak'Andriamanitra io hoe hita hoe io ny zanak'olona io ny zanak'ondry dia satria moko le zanak'ondry olona zay le izy ny zanak'ondry dia tena olona mihitsiny izy satria amin'ny mahazanak'ondry azy dia izy le nivonoana dia zay amin'ny mahazanak'ondry anazy io natao fanatitra eo rahatrehany dada Iava azy dia natao zay na hoe mahatonga ny zanak'ondry fa io zanak'ondry io nefa dia tsinona fa olona zay azavaina tsara amintsika angaman'izay hoe io ihany ny atao zanak'ondry ary io ihany ny atao zanak'olona zany ka io Yahosoa io mihitsiny io mihitsy atao hoe olona tena olona mihitsiny izy io zany ka raha milaza ianao fa Andriamanitra io fa angamo Andriamanitra lasa olona indray io avaka antsika tena Andriamanitra zay hijerikana zay mihitsy aloha de karaka kely zay vitsika aloha ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato nijerevantsika kely vetivetika somary miandriany kelitsika zay afaka mijereva hatrany tsika direct ny amin'ny écran fa iraino Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko 2:5 Timoty voalohany toko 2:5 vakitsika Timoty voalohany toko 2:5 fa iraino Andriamanitra ary iraino mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Yahosoa ilay vohositra izay olona zany hoe Yahosoa io zanak'Andriamanitra io zany olona dia ny fanontaniana mipetraka ve fa angamo io Andriamanitra io mety olona dia vakitsika rika hatramin'ny nomery toko 5 izy hoe Andriamanitra tsy mba olona ndraiky aloha tsika nidira izy tena Andriamanitra zay nomery 5 angambany ao amin'ny bokyny nomery 23:19 angambany Numéria 23:19 vaketsika inge tena Andriamanitra numéria 23:19 hijerevanareo mihitsiny hoe ahoana moa mampitombina an'ity sary ity numéria 23:19 lalàna ato miteny Andriamanitra tsy mba olona nefa ny ahoana zany izy lasa olona lasa olona dia hoe io ihany ny Andriamanitra ray numéria 23:19 vaketsika aminarany Yahosoa numéria 23:19 Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina nefa ny Yahosoa dia tena zanak'olombelona mihitsy na terak'olombelona izy zanaka ny Mariasy Yosefa izy tena izy misy olona miteny hoe Mariama manaran'io niteraka ny Yahosoa io zany rehefa teraraka ny teny ny silamo manao an'izany dia marahanareo tena izy tena mba mieritreretra ataotsika tena misy zatra tena tsy azoko mihitsy zany amin'ilay olona milaza fampanaradian'io Andriamanitra marina Jesoa io nefa ny anarana fototra marina zany inge jereo anatin'ny baiboly katolika romanina zay anisany hoe orizinalina tamin'ny soratra masina io izy fa Mariangy ny soratany ao dia mahita zay Miriam matampoka fotsiny eo satria mba am'izay dia mba ampitoviana amin'ilay anarana arabo le izy za manao an'izany fa tsy mety zany iny mety misy anarana mitovitovy amin'izany fa ny anarana normalina zareo dia Maria zay azy tokony hivavahana ohatran'izany zay nge le mahavoan'ny olombelona hoa dia io le tsy mahafaka ny fahotana anareo zay nanovanovany zatra tokony tsy hovay reo dia any amin'ny tsisy daolina le anareo zany fa io moa tsy didirantsika satria tsy reo mitondra famonjena le anarana fa matiako tenena fotsiny hoe mba mila mba mijery any amin'ny fahamarinana foana tsika masy dia sodokan'le manao zatra tsy mandeha milohany ohatran'io dao vaketsika ry Andriamanitra tsy mba olona ka handainga nefa antsika mahita teo mihitsiny fa lay Yahosoa dia olona ho nyvaketsika tamin'ny soratra masina teo mazava zany fa tsy le Andriamanitra ray io tsy Andriamanitra ray zany io zanaka io satria
le Andriamanitra ray dia miteny mihitsy hoe za tsy mba olona zany ka andainga, ary izy mihitsy miteny hoe za koa tsy mba zanak'olombelona zany. Nefa ny ray Yahosoa dia voalaza mihitsy hoe fils de l'homme, zanak'olombelona, zanak'olona. Ary dia hitany zanak'olona ianareo zay ny soratra masina eny amin'ny raha olona ny teny. Haitomany azy ny fihena rehetra fa hitany zanak'olona izy. Nefa dia ny soratra masina teny hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona, nefa Yahosoa dia zanak'olona. Ingatsika jery soratra kely an'izay hoe zanak'olona zay, ary mety tokony tsy andrininy antsika be dia be. Mbo jerevantsika kely mihitsy le izy zanak'olona zany. Ingeny jerevantsika anazy tena mitombona tsara mihitsy. Be dia be moa le terme zanak'olona ato fa le tena le mijanona miandry kely mihitsy aloha tsika fa hijery an'ilay zanak'olona mihitsy. Aleotsika ale ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy mihitsy ny tiantsika ho jerena. Apokalipsy 14:14. Angambany hafa jerevantsika fa ty ohatrany raha ny sarosarotra andreo indray ity fa le ohatrany dia le mahitsy be mihitsy hoe Yahosoa mihitsy. Io le hoe Yahosoa le zanak'ondry a, hitantsika iny fa le zanak'olona mihitsiny a. Apokalipsy 1:13 io tiako jerevana amintsika. Apokalipsy 1:13 le zanak'olona zany hitantsika rehetra mihitsy izy zay. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy nakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny fisikinany mbolamena teo an-tratrany. Io le tiako tenena amintsika io. Io le teo hoe Yahosoa io. Dia ndreo jerevantsika an'le izy. Apokalipsy 1:13 ty a. Hitanareo tsara fa Yahosoa io teneny io. Io jerevantsika mihitsy ny tohiny. Apokalipsy 1:13 io a le 1:13 teo a dia hiditra amin'ny 14 tsika. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy takan'ny volony fotsy dia takan'ny oram-panala. Avetsely mandeha. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy nakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny sikina fisikina mbolamena teo amin'ny tratrany. Zany eto zany hitantsika hoe le zanak'olona zany. Izy io zanak'olona io a. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volony fotsy dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varana manganohano, ohatran'ilay voadia teo amin'ny fanendrehana iny, ary ny fento ny firondroan'ny rano be, ary ny tanakitana fiteny any tany ankavanana izy, ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mirapehitra amin'ny heriny. Ary raha nahita azy aho dia lavo tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, zay dia atehatra amin'ny fehizina nendreha tamin'ny tany ankavanana ka na hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany. 9:20. Ilay efa velona dia ilay velona efa maty aho a, nefa indro velona mandrakizay. Eto zany le zanak'olona dia miteny hoe zay efa maty. Kazy nisy Andriamanitra maty anefany. Io Andriamanitra raha io dia tsy mety maty mihitsy, ary tsy mety ho zanak'olona mihitsy izy. Feto moa zany resatsika aloha dia le hoe ilay zanak'olona dia Yahosoa, nefa neto misoratra masary amin'ny bokin'ny Numéro 7:20 teo milaza hoe Andriamanitra tsy mba olona. Zay aloha anankiray. Dia ne soratra masina hoe io Yahosoa io dia zanak'olona, hitantsika eto amin'ity Apokalipsy 2:13 ty. Nefa nisy soratra masina hitantsika Numéro 13:23 teo hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona ka anenina. Efa teny mifanipaka sady zany zay milaza hoe tsy olona io Andriamanitra io, nefa ilay Yahosoa olona. Mazava zany fa Yahosoa dia tsy mety hitovy amin'io Andriamanitra raha inao oviana satria Yahosoa olona, ilay dada malala Yahova tsy olona.
Yahosoa zanak'olona, ilay dadamalala Yahova tsy mety ho zanak'olona. Zany hoe zay nampitovy an'ireo kosa zany a, devoly koa zay nampitovy an'ireo. Ary tena ao anatin'ny sefer Torany jiosy mihitsy manizigizina fa tsy olona izy, na zanak'olona izy. Ka zay nametraka anazy olona sy ho zanak'olona zany a, io Andriamanitra raha io nampitovy azy am'le zanany, devoly zay nanao an'izany. Zay na hoe devoly, hitanareo am'izany hoe tena hoe manohitra ny soratra masina mihitsy le olona. Io le mbola vokatry ny rafitra didifolo hoe Andriamanitra iray ihany a, mivoaka am'izay ny fahamarinana, le Andriamanitra zatra anankiray le ray izy, ary le zanany koa nefa ny Andriamanitra anankiray izy. Rehefa nisaina am'izay reo anankiroa ny Andriamanitra mazavabe, ivavana sy ankofana ao amin'ny hatsarana. Ary zay nanaraka an'izany fampianarana zany a, afaka ny fahotana ary tsy manota intsony a, satria zay le tenin'Andriamanitra marina hoe aza manota intsony. Fa tsisy afaka tamin'izay fahotana zay mihitsiny a, noho ny amin'ny rafim-pivavana na rahanareo io. Zava-toza mihitsiny. Farany, tia ny fanaporofona fahatelo fa diso mihitsy monoteisma, ozy ny ten'Andriamanitra. Dia ilay velona, 1:20, efa maty aho, nefa iny velona mandrakizay a, sady manana ny fanalidiny fahafatesana sy ny fiainantsika. Ato amin'ity soratra hoe efa maty aho. Io izy io. Leo tsy pitsika tsara ty soratra hoe efa maty atao hitan'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny ty hoe ahoana moa zany ty soratra masina ty kosa, fa ianareo milaza fa Andriamanitra ray ihany egala Yahosoa zanany. Dahoana nefa ty soratra efa maty ty, ahoana io? Samy mandinika daotsika rehetrarehetra hoe ahoana ty soratra hoe efa maty hony izy e. Zay, lay voalohany sy ny farany hony efa maty. Ahoana ny tovizany amin'io Andriamanitra ray? Satria le Andriamanitra ray koa diso koa ny voalohany sy ny farany, samy voalohany sy ny farany io. Fa na voalohany sy ny farany, iny hoe qualité tovizana, même qualité zareo, fa reo ny momba anazy zany amin'ny mare sy ny zanaka, hoe mitovy ADN zany resana olombelona. Fa ny momba azy samy hafa. Ny ray lehibe dia ny ray kely, ny ray miteraka dia ny ray nateraka, tsy mitovy re zany. Dia hoy ny soratra masina hoe efa maty aho. Efa maty zany ty zanaka ty, le olona io zany efa maty io. Nefa ny soratra masina ry hoe io Andriamanitra ray io a, tsy mety maty zany mihitsy no vinoviana. Anke ty reo ampidirintsika any amin'ny fitehirizana any, ianao jerevantsika am'izay le hoe tsy mety maty io Andriamanitra ray io. Mba henonareo nke ty tenin'Andriamanitra ty. Dia jereo tsara nke ny hoe aiza moa nitovizany zany sary zany. Apokalipsy 4:4, henao tsara arany. Ateo amin'ny andininy fahavalo no vavaka ataotsika. Milotsika ny vavaka ny tao amin'ny lanitry. Apokalipsy 4:4 manomboka ny 15 ka hatramin'ny faraiky 10. Amarana antsika anazy. Ary ny zava-manana anay efatra dia samy nanana elatra enavy, sady feno maso ny tena rehetra manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'ala izy manao hoe masina masina, ny Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sankehitriny ary ho avy. Dia mandeha moa zany vavaka sy ny maro samihafa eo. Dia 10. Dia iankohako eo anoloana izay mipetraka ambony seza fiandrianana ny loha olona 420, ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay. Velona mandrakizay indray no hitantsika eto a, fa tsy koa ny efa maty. Fa hoe velona mandrakizay, ahoana indray zany reto fahadalana be nataon'reto monoteisma reto a. Tena miteniteny foana mihitsy ny tena marina. Zay le hoe mba mandiny daholo e. Andriamanitra ry nametraka teny hoe za tsy mety maty zany, tsy mba olona ho nisy ka handaingina zanak'olombelona ka hanenina. Ary Andriamanitra eto milaza fa tsy mety maty mihitsy izy a. Araka n'ity soratra hitantsika eto ity, jereo izay amin'izay velona mandrakizay io ivavaka. Anao ino izy a? Ivavaka amin'izay velona mandrakizay io. Lay Andriamanitra ray zany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, dia velona mandrakizay tsy mety maty ny dikan'izany zany. Ahoana eo ty rahatra monoteisma ty fa lazainy fa hoe io zanak'io no ny Andriamanitra ray, le zanak'olona. Sady le zanak'olona mio Andriamanitra tsy olona, Andriamanitra tsy zanak'olona. Andriamanitra tsy mety maty nefa le zany efa maty. Ahoana moa ny ampitovianareo amin'ny Andriamanitra ray io? Zany no proof tena fivavahana, tena démonie mihitsy izy. Fanoherana ny tenin'Andriamanitra marina. Nahita zany say tsika hoe tena diso daholo ny vavahan'ny olombelona rehetrarehetra, satria
tena tsy mety mihitsy izy ndaotsika aloha enregistré ty ataotsika tahiry ilaina ny fotoanany rehefa misy zara tokony latsika anazy ho azafainy aminareo foana hoe zao ny famarina ny teny ka eto zany tsika rehefa nandeha nahita zay teny zay nareo de mametraka ny ambasadeur sao hoe rehefa diso zany ny fipetrahany ray sy ny zanaka hoe tsy mety mitovy mihitsy nyreo de diso mihitsy ny milaza fa ny ray ny agalina ny zanaka fampianarana démonie mihitsy zany zay zavatra zay fampianarana démonie mihitsy zay tena tsy izy mihitsy ary raha mihitsy le miteny hoe ny ray any agala zanaka agala fanahy masina ko ny ray sy ny zanaka raha tsy mitoko va maika ve ny fanahy masina ny tena izy beketsika de tokony efa tonga saina ary tsy misy fanahy masina ny vavana zanaka tany amin'ny lanitry lanitra tany iny zao lalàna hoe Andriamanitra ihany ny vavao hitatsika zao zay tany bokony aiza moa le izy tao bokony apokalipsy vaketsika iny ty bokony apokalipsy toko fa 12 andininy fasivy ty apokalipsy toko fa 12 andininy fasivy vaketsika eo aminarany Josoa apokalipsy 22:9 de izy tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany eo sady namampamina ny rahalanao sy zay mitandrina teny am'ty boky ity Andriamanitra ihany ny vavao raha Andriamanitra zany ny fanahy masina araka ny tenenreto manao teisma reto hoe io ihany koa ny lasa Andriamanitra ray rehefa avy eo nanino izy nita tao amin'ny lanitrylanitra koa tamin'io sary io amin'ny mahinana anazy ndray zany ary raha Andriamanitra io fanahy masina io tokony vavana teony eo nefa antsika mahita fa rehefa nivavaka ny tao amin'ny lanitrylanitra amin'ny apokalipsy toko fa 7 de tsy nisy vavaka narefa tany am'zareo mihitsy na ny kely azany sady nefa ny hoe Andriamanitra ny vavao nge vaketsika ny apokalipsy toko 7 de ao amin'ny andininy fahavalo sy ny fasivy nanahoana ny vavaka nale tato nandeha tato nefa le fanahy masina hita teo leo vaketsika le fanahy masina hita teo zay apokalipsy 4:5 ary nisy elatra azy feo ary kotrokorona nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana io zany ny le hoe ny hery sy ny fahefany avamo zany rehefa tena miseho de tena force zay rehefa tonga anareo ditanareo dolo zany ary nisy jiry fito mirehitra teo anoloana seza fiandrianana de efa nafiton'Andriamanitra le jiry fito ary eo anoloana seza fiandrianana hita mivandravandra be eo ko maninona ny tsy ny vavahana le efa nafiton'Andriamanitra maninona tsy ny vavahana tsy ny vavahana izy satria Andriamanitra ihany ny vavahana zay le lalàna ny vakitsika teo hoe Andriamanitra ny vavao matoy zany tsy ny vavahana ny fanafiton'Andriamanitra tsy Andriamanitra ne zany io avetsika am'izay ary ny sary eo anatin'ny tableau hoe de nanaonao foana mihitsy nge ny olona tena izy am'izao efitra mitranga rehetrarehetra am'ty tany ty zao nge vaketsika am'izay le sary avetsika am'izay ny sary ny tiako tenenina zany tia avetsika zany le seza fiandrian'Andriamanitra io any seza fiandrian'Andriamanitra io satria fahita tany amin'ny lanitrylanitra am'izay ty sary hitatsika ty de io dada iava eo ambony seza fiandrianana io zany sarisary izy moa tsy aloha zany fa ziady mampiana de voatery tsy maintsy manao an'izao ho azonareo ary teo alohana seza fiandrianana de teo le fanafiton'Andriamanitra tahaka ny jiro reo ny fanafiton'Andriamanitra F7 zany F7 fa tsy F16 fa de fanganareo amy zavatra hafany ty ny ray ty ny ray raha ohatra ny ka Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra maninona tsy nivavaka teo ny olona 4 le nivakitsika teo tokony nivavaka teo ny olona 4 sy ny zavambany any efatra fa nefa tsika nety fa tsy nivavahana ary zareo mazava zany tsy Andriamanitra ivavahana io ce n'est pas Dieu là zany hoe ce ne sont tsy ao anatin'ny klasin'Andriamanitra izy zany Dieu qui veut hitrandeha non barage non ty Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra fa rehefa hitsangana kosa ny Josoa avy any ity ndray Josoa ty miaraka tamin'ny boky ny tazomy teo am-pelantanany de mivavaka taminy am'izay ny tao amin'ny lanitry ny lanitra dia ny vavahana reo Andriamanitra anankiroa mazava-be zao reto no ny vavahana ity dada iava ty no ny vavahana ty zany ny vavahana ray ary iny lehibe de ty zany ny vavahana koa faharoa io taoko fresy maitsomaitso io
io ny faharoa de reo no ny vavahana, reo ainzy de reo ny vavahana, fa ny fanahy masina tany ataotsika barazy be mihitsy ny hoe non, tsy vavahana ny fanahy masina araka ny apokalypsa 4 vo ny vakitsika telo ndreo vakitsika am'izay izy a lolo ty iny de sika sary ty mba hitanareo tsara fa tsy vavahana zany ny fanahy fiton'Andriamanitra, de efa tsika sary mahitsy tsara sy mazava tsara. Apokalypsa 4 eo de vakitsika ao amin'ny andininy noko amin'ny andininy fahasivy, ty hitantsika teo le sarin'ny fanahy masina zany efa nolona seza fiandianana, de eneo gne atrato hoe ao amin'ny andininy fahavalo no miainga le fivavahan'ny lolo efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra no mandeha voalohany, ary ny zava-manana efatra de samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny, ary tsy mitsahatra andro manala izy manao hoe masina masina ny tompoandriamanitra tsy to, any am'le tsy to zany no andefasan'le teny a, lay taloha sankehitriny ary ho avy, zay le fandehanan'le teny a, lay tsy to, de ahoana le izy ao am'diny fahasivy, ary raha ny zava-mananaina manome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana, de zay velona mandrakizay vetsika ndray zany sary izy nanomezana le vavako ny teo a, de mazava be fa lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hitatsika io mihitsy ny mandeha io le numéro 1 io ny mahazo an'le vavaka io, ty ny mahazo an'le vavaka io le tsiko maitsomaitso io le nahazo an'le vavaka io, fa le fanahy fiton'Andriamanitra io menamena io a tsy nandehanan'le vavaka, tsy Andriamanitra izy ny dikan'izay satria lalàna miteny hoe ny Andriamanitra de ivavahana, tahaka ny Osaso ny ivavahana Andriamanitra izy, fa io fanahy fito io tsy ny vavahana io, ahoana moa izy klasinareo Andriamanitra, kalazanareo fa hoe Andriamanitra ray ihany le gala fanahy masina satria hidiny nankety izy, zay le hoe tratra le hoe ao anatin'ny didy folo daholo, ny fivavahana tritarisme sy ny monoteisme rehetrarehetra zareo miteny hoe ny ray ihany le gala ny fanahy masina, gala ny zanaka, fivavahana ny démonie daholo reo, mampifotopototra ny eo amin'ny lantilanitra mihitsy reo olona reo, ary manambany an'le avo indrindra reo fivavahana reo, mpanambany an'ny avo indrindra, zavaboary noho no klasena tao mitovy aminy, sady manambany a manevateva manao tsinitsinina n'le avo indrindra, fivavahana mpanambany an'le tena mpamorony reo, za tena mitenanareo olombelona zay mandrea miala tao, tena fotom-pampianarana avy any amin'ny démonie daholo izy satria tena mampifotopototra an'io Andriamanitra ray mihitsy, zavaboary ny fedy ataonao ekivala aminazy, tena zavatra tsy izy mihitsy zany, satria ny sary de hitatsika eo amin'ny lantilanitra moa ko sary io zao le apokalypsa 5 io a, apokalypsa 4-5 zao ty hitatsika eto ty, eo soratako mihitsy ty apokalypsa 4 io a, 4 io a de ny 5 io sary hitatsika io hoe zao ny sary tao amin'ny apokalypsa 4-5 zao, de ahoana moa nefa ianao ohatrany de mivavaka amin'io fanahy masina io fotsiny zao lazainao fa io ny Andriamanitra misorany le dadany, nefa ny zareo hita tsara tao amin'ny lantilanitra tao amin'ny bokyny ino moa tao amin'ny boky farana ary ekatra amin'ny bokyny apokalypsy, efa ny amin'ny lantilanitra io sary io a, tsy ndriko tsara, efa ny amin'ny lantilanitra no nahitana fa miavaka ny ray, miavaka ny zanaka, miavaka ny fanahy masina, ary ny Andriamanitra ray zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any no nahazo zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any a no nahazo ny vavaka tamin'ny voalohany, ary lay zanaka zay mitsangana eo akaikiny ka mitazona an'le boky indray a nahazo ny vavaka faharoa miavaka tsara mihitsy amin'ny saraka tsara reo, fa le fanahy masina teo alohana seza fiandrianana kosana tsy ny andehana ny vavaka mihitsy ny andre mandeazana, eo raha vakitsika ndray zay teny zay, tsy maintsy vakitsika zay teny zay a ho voninahitra dada Iavasy Josoa ao amin'ny andininy fahafolo am'izay, de nkoaka eo alohana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo, zay tena mahazava be impresi mihitsy le vavaka hoe enkoaka eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo ka ivavaka am'izay velona mandrakizay a de anipiny sady boninahitra eo anoloana seza fiandrianana, ka anao hoe eto zany le sary defatsika io izy io le mipetraka eo ambony seza fotsifotsy io nandehanan'le vavaka,
fa tsy nandeha tamin'ity jiro menamena eo ambany ity précis tsara mihitsy le vavaka hoe eo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tany le vavaka iny tao amin'ny lanitra ny lanitra nandeha fa le devoly tetỳ ambony tany miara-miasa amin'ny devoly kosany a ny vavaka tamin'le fanahy masina fanafiton'Andriamanitra io nalefa ntaony azy ny vavakany zareo rery ny nanondrana fa ny tao amin'ny lanitra ny lanitra nefany a nanao ny sitrapon'Andriamanitra nefa aloha ty Andriamanitra hoe ho ataony ny sitraponao ety tany tahaka ny eo amin'ny lanitra ny lanitra ny eo amin'ny lanitra ny lanitra tsisy mivavaka tamin'ny fanahy masina le olombelona daladala rehetra mivavaka tamin'ny fanahy masina tena dala mihitsy to afaketsika eo zay tenin'Andriamanitra zay mbola vetsika eo le Matio toko fefatra fa alohatsika aloha jery ty amin'ny Matio kely hoe ny sitrapon'Andriamanitra ne de tokony atao any aiza misy teo ataony hoe sitraponao ety tany taka ny eny an-danitra aiza misy anindraka izy reny mba jerevantsika mba jere ao Matio 6:10 raka izy jerevantsika hony zay zany le izy zay ao mijerevantsika anazy aso aloha Mateo 6:10 Mateo toko fahenina Mateo toko fahenina andininy folo ho tonga anie ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra eo zany tenin'Andriamanitra dia mazava be mihitsy ny hoe ho ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra ka ny zavatra hita tany an-danitra dia tsisy nivavaka tamin'ny fanahy masina fa le olombelona kely ety an-tany ety kosa iny a vavaka amin'ny fanahy masina izy le olona manao monothéisme sy ny trinitarisme le manao hoe ny ray andro egalany zany eka egalany fanahy masina mba heverina moa zany fandikan-dalana mahatsiravina tena zany ange tena hoe tena fanambaniny Andriamanitra mpamorony mihitsiny loha raha vaketsika am'izay le apokalypsa teo tena fanambaniny anazy mihitsiny hoe izy mpamorona zao no ampitoviana amin'iny foroniny a tena aloha tsy teteny betsaka fa ho anareo zay mivavaka am'izany rafitra zany miala tao fa tsy izy tsony rehefa teo any amin'ny hery satria fivavahana manambany an'Andriamanitra ka rehefa nanambany an'Andriamanitra no dia hoatsipiny any amin'ny hery zay ny valiny fa ny devoly mpanambany anazy ianareo koa tia manambany anazy dia milaza avy nareo fa azo aina dia nao be mokondoa no defa miteninareo fa aza mianatra amin'ny be mokondoa fa lalàna foana io apokalypsy 4:10 dia nykoko eo alohana zay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ny olo 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia nipy satry-boninahitra alohana sisa fiandrianana ka nao hoe jereo am'izay ke le vavaka rehefa avy ny hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ty hivavaka ty a tena nianana tary zany le fanahy fiton'Andriamanitra sy zay atao hoe fanahy masina nianana teo satria nareo moko mihevitra hoe hivavahana izy de zay mahatonga namiteny an'izay fa izy tsy mianana zany zareo fa tsy klaseo Andriamanitra izy de tsy hivavahana eo fotsiny izy mipetraka eo napetraka dada iava eo anoloana izy zay nytiny de tsy idiranao nombany am'izay fa tsy Andriamanitra hivavahana io zava-boarina amboarina io 1:10 todika eo amin'ny mipetraka eo ambony sisa fiandrianana am'izay tsy misy mihitsy ny fanahy masina vavahana hatramin'ny farany ianao tomponay sy Andriamanitra no mendrika andreny voninahitra sy nihaja ary ny hery zay ianao zany hoe tsy nindrina tsara mihitsy fa ianao le mipetraka eo ambony seza fiandrianana no andefasany an'ity vavaka ity ka raha ohatrany ka ho any an-danitra tokoa ianao de zay koa no ataonao tsy misy mivavaka amin'ny fanahy masina fa direct mivavaka amin'ny dada iavarery ihany fa am'le mahafampianarany demoni zay nataonreto monothéisme sy trinitarisme reto moa de ny monothéisme moa resantsika zao de ny anazy ny Andriamanitra ray ihany nataony egalina fanahy masina egalina le zanak'Andriamanitra ka raha Andriamanitra izy nampitoviana am'ireo ahoana ny vavaka tsy nandeha teto tany aminazy fa io nge zareo miara hita daholo maninona tsy nandeha tany aminy le vavaka azy fa raha Andriamanitra izy de tokony vavahana ahoana izy tsy nivavahana teto ary ty tena efa sary efa any an-danitra any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy eo anatren'ny olo 420 ny zava-manana efatra ny anjely rehetrarehetra hatrany amin'ny jaona raha mbanimbanitan'le sary protocole be to amin'ny lanitra ny lanitra ve naovana dalàna ohatran'izao hoe raha hivavahana ny fanahy masina ahoana tsy teo izy de natao satria eo anatrehany zava-drehetra mihitsy no miseho le tantara fa ny zava-marina tsy nivavahana ny fanahy masina noho zany
tena miaraka amin'ny devoly daholo nareo zay nivavaka tamin'ny fanahy masina, miaraka amin'ny demoni nareo no tena izy, miaraka amin'ny devoly nareo no tena izy, miaraka amin'ny satana nareo no tena marina. Mba mieritrereta satria tena hoe ataony ny sitraponao tahaka ny ety tany tahaka ny any an-danitra. Ny tao an-danitra tsisy nivavaka tamin'ny fanahy masina, ahoana nareo vavaka tamin'ny fanahy masina? Rehetra fiangonana rehetrarehetra zay mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra, ahoana ty nataonareo ty? Nametraka amin'ny fanahy masina ho même klasy amin'Andriamanitra, ino ny ty nataonareo ty? Adalàna miopapana mihitsy ny nataonareo. Ny zavaboary anisan'ny kely indrindra noho ny Yahosoa. Yahosoa raha namorona zany fanahy masina zany, ahoana zany nareo no manao an'izao fihetsika zao? Zavatra ny foron'ny dada Iavasy Yahosoa ny andeha hivavahanareo, fa tena mitapy. Mieritrereta ny tena marina. Efa keny hoe ianao ny tomponay sy Andriamanitra no miendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy nary azy. Tena tsisy nidiran'ny fanahy masina mba nivavahana mihitsy satria tapitra treo ny resaka dada Iavasy Yahosoa, miditra amin'ny resaka Yahosoa amin'izay ny orinany. Zatra efa nisy tao amin'ny lanitra lanitra mihitsy, efa vita ny famonjena, efa niakatra nakany amin'ny lanitra lanitra io zanak'Andriamanitra Yahosoa io. Rehefa jerevana amin'izay ny sary tao amin'ny lanitra lanitra, le tao amin'ny andron'ny tompo, zany hoe fanomezam-boninahitra ny Yahosoa moa tsy hovanin'andro io. Fanomezam-boninahitra ny Yahosoa napetraka tamin'ny fomba ofisialy izy fa Andriamanitra hivavahana sy ankofana ary nomena fahefana amin'ny zavaboary rehetrarehetra amin'izay natao ofisialy amin'izay le izy dia izao ny zatra hita tamin'izany fotoana goavana be zany tao amin'ny lanitra lanitra mihitsiny, tamin'izao vaninandrontsika zao, satria efa niakatra ny amin'ny lanitra lanitra Yahosoa dia ny zavatra nisy tao amin'izay no hitantsika sy ny vavahana ny fanahy masina. Tsy nanao an'izany tamin'ny fanahy masina ny mponina tao amin'ny lanitra lanitra rehetra hoe nivavaka tamin'ny fanahy masina. Non. Fa ty tenenanareo dia tena efa tsisy trony mihitsy ty. Tao amin'ny lanitra lanitra tsy misy fanahy, ary ny fanahy fiton'Andriamanitra moa lehibe indrindra amin'ireo fanahy masina andreo. Zay nahatonga azy natokany alohan'ny seza fiandrianana dada Iavana. Zavaboary namboariny. Ary ny fanahy dia natao irahana. Ahitantsika tamin'ny irany bokin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo iny hoe irahana ny fanahy masina. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Zavatra irahana ve dia ivavahanareo? Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Lovaka itsika manoko andiny fafito fa tsy tafiditra le izy. Zay. Jaona 16:7, fa izao milaza marina anareo fa mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpanahitra. Fa raha mandeha kosa aho dia irahako aty aminareo izy. Jereo tsara io ny rahana io. Irahako aty aminareo izy io. Irahako aty aminareo izy. Aleonay tsika tsindrim-peo tsara mihitsiny ihany ny mampalaky an'ity sary ity dia hitanareo tsara amin'izay mijery tele rehetra. Satria moa dia efa tele zao no malaza ny fijerevana ity fampianarana ity, nao amin'ny internet no amin'ny zavatra hafa zany. Dia efa kio tsara ty. Jereo tsara ty. Irahako ny fanahy masina dia ny mpananatra. Zay. Irahana zany le mpananatra zany. Ka le mpananatra moa tsinona fa le fanahy masina dikan'izay. Io le hiaraka amin'ny olona, le hilatsaka amin'ny olona, dia ho hita sy ho rezy. Ka raha ny rana izy zany rehefa ny rana ny fanahy masina dia le mpaniraka lehibe noho izay maniraka, ny mpaniraka lehibe noho izay ny rana. Ka izay no mahatonga ny hoe zatra kely izy zany fanahy masina zany amin'ny fanahy fiton'Andriamanitra. Tsy vavahana zany. Porofon'izany le tao amin'ny lanitra hitantsika tsara fa tsisy nivavaka tamin'ny fanahy masina tena andray aza. Ka mieritrereta amin'izay zany dikan'izay rehefa tsy nivavahana fanahy masina dia aza mbolalao foana manompo izao. Aza mbolalao foana tsoy. Fa ny fahendrena manoro-hevitra amin'izay zay ady marana anazy nao ke jerevantsika ny sary. Firy ny Andriamanitra hivavahana araka ny fahamarinana io anankiroa ny Andriamanitra hivavahana araka ny fampianarana Yahosoa, le fampianarana tsisy kilema sady salama,
azahoana fiainana mandrakizay mahatonga anao tsy manota intsony, mahatonga n'Andriamanitra hiaraka aminao dia mafisoko aminao. Faharoa ny Andriamanitra ivavahana ary hita tao amin'ny lantilanitra zany sary zany. Roa no hita tao ny ivavahana fa tsy ivavahana ny fanahy masina. Ary eo Andriamanitra anankiroa dia ny ray lehibe, ny ray kely, ny ray dia lehibe ary le zanaka kosa ny kely, satria ilay iray dia naniraka ny zanany noho izany kely le zanany didazay. Kely le zanany satria nirahana. Zay lehibe dia zay maniraka. Zay ny lehibe zay. Rehefa mivakitsika moa izy tao amin'ny tsotra masina teo iny avetsika vakina mihitsy ilay hoe zay maniraka no lehibe no zay naniraka anazy. Araka voalaza amin'ny Jaona 13:16 jerevantsika kely. Jaona 13:16. Jaona 13:16 vakitsika tsara. Ny mpaniraka dia lehibe no ilay ny rahana. Kanefa ilay Yahosoa dia niteny foana hoe zany rahana. Noho izany ny lehibe zany dia ny dada Iavà. Jaona 13:16. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andefo tsy lehibe noho ny tompony, naniraka noho ny maniraka azy. Ny lehibe zany dia ny tompony andevo, ary ny lehibe zany dia ny maniraka fa tsy niraka, fa tsy nirahana. Mazava be zany. Ka matoa ny fanahy masina ny rahana dia hatrany amin'ny fanafetin'Andriamanitra tsy lehibe zany, ary matoa hoe tsy nivavahana tsy Andriamanitra zany io, fa ny lehibe zany zay naniraka dia dada Iavà sy Yahosoa. Reo ny Andriamanitra ivavahana roa misaraka tsara tao amin'ny lanitra io irantsika mahita io sany zany avakeo tsara ny Apocalypse 4:5 fa io nitanareo ao io. Dia mirary soanareo ny ambassadeur-ny Yahosoa ho tonga soa ty amin'ny lanitra amizay hiaraka amin'ny ambassadeur-ny Yahosoa ziady ho any amin'ny lanitra tsika fa ny olona tsy manota irery ihany mahazo miditra ao amin'ny lanitra. Ary izao le fampianarana tsy misy kilema mahatonga anareo tsy manota intsony ary hoentiko any amin'ny lanitra nareo zay neviko. Ho antsika rehetrarehetra andao ho antsika. Azo antoka lalana makany. Zay no mahatonga hoe efa misy olona ty Madagasikara 2 isany. Efa tsy mahay manota intsony, efa niala tamin'ny fahotana, efa tsy mahay manao ratsy intsony, mba hanjaranareo hafa firenena koa miditra antsehatra ho isan'izay tsy manota intsony manaraha any Yahosoa izay toriny ziady satria ziady ihany nampianatra anareo zao fampianarana zao dia zay le lalàna hoe izay nampianatra manao batisa. Rehefa resy lahatra n'izany fampianarana zany ianao andositra ny atezeran'Andriamanitra ty ompitena zay tsy mety mino ny fampianarana io ho dorany Yahosoa amizay satria mpanota. Ka rehefa tsy tianao no doran'Andriamanitra manaraha ny ziady dia zany ny raha ny Yahosoa hitondra nareo any amin'ny Yahosoa, hitondra nareo any azo antoka lalana makany 100% satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza manota intsony. Ka ity rafitra ty reo dia efa mpanota ny manao an'izany monoteisme zany, tsy hoany zany reo ny dikan'izay. Ny trinitarisme, ny trinité zany mpanota koa reo, tsy hoany reo zany. Zay rehetra mpiaraka amin'io Andriamanitra trinité sy monoteisme zany hoany amin'ny elo daholo. Mandrosiry ianao dikan'izay, manoro hevitra anao mandrosiry fa zao ny atao hoe mpanota, mpandika lalàna, mpanambany an'io Andriamanitra raha io. Ilay Andriamanitra ray tompony hazavana lehibe no ambanina amin'izao sary hoe ny ray any egalany zany egalany fanahy masina, fanambanina tsy tsotra izany. Aza tao an'izany tsony ny famariana.